Pifaliana sy ampitiavana indray no sy ny fandarana meteo tokantrano ty alina ty izay soloko tena indray androany manotra ny araba toko klasy toko vavy dia malefadefaka ny tsiko andrivotra avy atsimo atsinanana eto Madagascar amin'izao fotoana izao etsy andanin'izay ihany koa dia mahery be ny ranomasina ary mety misy ny alondrano vaventy ny amin'ny morontsiraka avy eo be salampy ka hatrany amin'ny faritry farafanganiny ka mila mitandrina noho izany mpiandrika sy ny mpampiasa ranomasina amin'ireo faritry ireo dia ndao jerentsika manaraka ny vinany toetry ny andro amin'ny rapitso ho amin'ny maraina aloha dia ho mafimafy ny fitsokandrivotra any amin'ny faritra Dianasy Boeny tahak'izay ihany koa any Etola ny Asy sy ny manodidina azy ho malomaloka ny andro any avaratra atsinanan'ny Madagasikara fa mety arahana orana kely izany any Antalahy ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa fôry ny fisavan'ny andian-javona vao maraina ety amin'ny avoatany any Anosy sy Androy ary any Avatovafitinasy atsimo atsinanana ho amin'ny rapitso tolakandro dia ho mafimafy ny fitsokandrivotra ny amin'ny tendrony avaratry Madagasikara iny tahak'izay ihany koa any Etola ny Asy sy ny manodidina azy dia saika ho maimaina ny andro eto Madagasikara ho amin'ny rapitso hariva fa any amin'ny distrikany Antalahy iny hatrany no mbola hisitraka orana sy ianareo amin'iny faritra iny mahakasika ny maripana indray raha ho resahana kely dia tsy dia misy loatra ny azo ambara fa dia mitovitovy tamin'ny androany no amin'ny rapitso ho anareo any amin'ny faritry vakina karatriny no manana ny maripana ambany indrindra 7 degré celsius izany ny amin'ny faritra sisa ty amin'ny avoatany kosa 12 degré celsius ny morontsiraka atsinanana dia 12 hatramin'ny 13 degré ary ny morontsiraka andrefana 17 hatramin'ny 1 degré celsius ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia 5 degré any amin'ny faritra Antsohi ny any amin'ny faritany Antsiranana 30 degré ny faritany Mahajanga 4 degré ny faritany Toliary kosa dia 30 degré celsius ny aty amin'ny avoatany 17 degré ary ianareo mpialavola amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny dia mandrindra ny 17 na 18 degré celsius dia ity manaraka ity indray ary ny mety toetry ny andro andrenosy sy firenana vitsivitsy ivelan'ny Madagascar anorana tandrivon-drahona ho amin'ny rapitso any Bangkok sy Johannesburg mifandimby ny rahona sy masoandro any Paris, Milan sy Nairobi valika be masoandro Comores sy La Réunion dia aleo faranana hatreto indray ny fandarana meteo amin'ity alina ity mametraka ny mandra-piona ao amin'ny rapitso veloma toko.